Faly miarabanao amin'ity alatsinainy faharoan'ny volana desambra ity. Ny rapsodiny fahamarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe Ianao no vavolombelona amin'ny Taranakao. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny Timoty voalohany, toko 4:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ry Timoty, tehirizo ilay natolotra anao ka miala amin'ny fibedibedena foana sy ny fanoherana avy amin'ny siansa izay tsy izy akory. Mba azonao an-tsaina ve fa ianao no vavolombelon'ny Taranakao? Hoy ny Tompo Jesosy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 1:15 fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Ianao no vavolombelony any amin'ireo rehetra mifandray aminao, ny mpiara-miasa aminao, ny olona ao amin'ny fianakavianao, ny manodidina anao na any amin'ny trano fonenanao. Natolotra anao ny filazantsara ho famonjena azy ireo. Hoy ny Baiboly ao amin'ny Timoty voalohany, toko 1:12. Araka ny filazantsara ny voninahitr'Andriamanitra finaritra izay natolotra ho adidiko. Nilazo Paoly fa ny filazantsara dia natolotra ho adidiny. Toy izany koa ianao. Nanakinana ny filazantsara ianao. Nanakinana ny filazantsara ianao. Ilay hafatra izay namonjy ny fiainanao dia natolotra ho adidinao. Ankehitriny, tokony hampiasa izany filazantsara izany ihany koa ianao mba hitondra famonjena ho an'ny hafa. Izany no atao hoe fahombiazana. Lasa sampana mamokatra ianao. Hoy Jesosy, izao ny voaloboka, ianareo no sampany izay miray amiko ary izao aminy dia mamobe izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay na inona na inona. Jaona toko 5:15 izany ten'Andriamanitra izany. Hoy Paoly apôstôly tamin'ny Timoty, tehirizo izay natolotra ho adidinao. Ny teny hoe natolotra dia avy amin'ny teny mahaliana, grika hoe parateke, izay midika hoe antoka. Midika izany fa nisy petrabolana tao. Misy zavatra nomena ho adidinao. Ankehitriny ianao dia anao fampiasam-bola amin'izany. Wow! Toy ny kitapo misy voa ianao. Ny antoka ao anatinao dia ireo voan'ny fanjakana izay ambolenao amin'ny olon-kafa. Averiko indray. Ny antoka ao anatinao dia ireo voan'ny fanjakana izay ambolenao amin'ny olon-kafa. Izany no asanao voalohany. Rehefa mifantoka betsaka amin'izany ianao dia ilamina ny zavatra hafa rehetra. Tsarovo ny tenin'i Jesosy, fakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra izany. Matio toko 1:17. Ireo zavatra tadiavin'ny jentilisa dia hanampy ho anao raha ny fanitarana fanjakan'Andriamanitra aloha ny katsahanao. Tsarovy fa misolo tena ilay fanjakana ianao ary ankehitriny dia miasa ho anao ilay fanjakana. Averiko indray, misolo tena ilay fanjakana ianao ary miasa ho anao ilay fanjakana. Noho izany, anio dia ataovy azo antoka fa vavolombelona amin'ny olona momba an'i Jesosy Kristy ianao. Farafahakeliny manomeza rapsodian'ny fahamarinana olona iray amin'ireo ifandraisanao ary oka ianao ahita ny fanjakan'Andriamanitra mitatra amin'ny alalanao. Manasanao ahako anao an'izao vavaka izao mino fa resy lahatra tamin'izany ten'Andriamanitra izany ianao dia tiako ianao amerina an'izao vavaka izao. Ray malalo, misaotra anao nanankina tamiko ny filazantsara sarobidin'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatakatra ny andraikitra sy ny voninahitra izany vavolombelona amin'ny taranaka misy ahy izany aho.